misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity miraro ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy izay manaraka zao fandaran'izao mba mba mpitahina mba mpaherezana ary ihany koa mba ny herin'Andriamanitra tokoa ny iseho amin'ny fiainantsika tonga antsika toky azy mandrakariva. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra velompisaorana no hatrany izay satria tantaninao sy fombininao ary koa menao ny teninao mofinaina mahavela ho anay mangataka aminao izay mba ho esorinao izay tsy nambolenao tsy avy aminao fa aoka ho soloanao zava-baovao mandrakariva aminao mba hitsirian'ny fitiavanao aminay ka afahanay manolo tena mandrakariva no ny asanao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mitsingilahila tahaka ny nanampian'Andriamanitra ny Elia tampaharetana mba ho sitrana amin'ny toetsain'ny fahakiviana no aniriny koa ny hanampiana antsika ankehitriny. Maro amintsika nefa no tavela ao anatin'ny fahakiviana izay tsy hita fetra. Afaka namerina indray ny fahatokisa-tsainy Elia rehefa avy nihinana sakafo mahasalama sy nahazo fitsaharana, fa ny ankamaroantsika kosa mbola tavela ao anatin'ny fahazarana miverimberiny tsy fahampitoromasiny ny fihinanana sakafo tsy mahasalama ary ny tsy fampiasam-batana. Manasarotra kokoa ny fihezahana hanana fomba fiainana mahasalama ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'izao vaninandro iainantsika izao. Orinasa maro ankehitriny no minimanao an'izay fehezana ny fihetseham-pon'ireo mpampiasa ny teknôlôjia sy ny fahazaran'izy ireo eo amin'ny fandaniana. Mety hametraka ny adohantsika ao anatin'ny rarin-tsaina maharitra ireo fanamarihana tsy miato alefan'ny findaintsika. Olona maro no mitolona mafy amin'izay antsoina hoe syndrome FOMO na koa hoe tebiteby andao tsy mahalala ny zava-miseho tokony ho fantatra. Izany dia tsy angahita eo amin'ireo mampiasa ny tampandrotra-tserasera izay manomboka mino fa tsara sy feno fahasambarana kokoa ny fiainan'ny hafa noho ny azy. Maro amintsika no hahazo tombotsoa raha mifeny fampiasaina ny haino vaky jery sy mamerina indray ny fiainantsika ho amin'ny toerana tsy mitsingilahila. Manomboka ny fiatsarana rehefa mifeny fotoana laniana amin'ny teknôlôjia ianao ary mametraka tanjona ho fampihenana an'izany amin'ny fanaovan-javatra mahasalama kokoa. Hevitra anankiray mahasoa koa ohatra hoe ny fanokanana andro anankiray tsy ampiasaina an'ilay teknôlôjia mihitsy. Aokaritsika anao drafitra iarahana amin'ny fianakaviana na koa hoe namana anankiray azo antoka ary fenoy amin'ny zavatra tianao izany fotoana izany toy ny fakanesana eny anivon'ny zavaboary na koa hoe fanaovan-javatra mandrisika ny fahaiza-mamorona ohatra hoe mamaky boky, mamaky asa soratra, ny fanaovana asa tanana, fanaovana mozika na koa zavatra izay mampihetsika ny vatana na hoe manao ditongotra, manao fitaingenana bisikileta na ihany koa milomano.
tokony hanao ezaka matotra isika andosirana amin'ny fampiasaina tsy miato ny saina mba hahafahantsika miaino indray ny feon'Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny toerana nahafahany niaino bebe kokoa Elia dia niteny tamin'ny feo niantso malemy Andriamanitra, mora sarona ka tsy ho re ny feo malefaka raha ao anatin'ny tabataba tsy miato. Mety tsy handre ny feon'Andriamanitra amin'ny fotoana ilana n'izany indrindra isika raha tsy mampangina ny feo an'izao tontolo izao ary miaino tsara. Nganeo izany mba tanteraka aminao andray ny toromarika isika ary hanao fahazarana vaovao indray entina ahafahantsika ihany koa miaino ny feon'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany toromarika menao izany. Tsy mora aminay miala amin'ny fahazarana ary izany indrindra mangatahana ianao mba hanampy anay ary ihany koa hanome fahazarana tsara fa anay manana fifatohana bebe kokoa amin'ny fiainonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.